Finoana izayany fotoana natokana hitondrana ambavaka ho an'ny mpitandrina mianakavy kosa ny alahady 2 desambra ho avy izao ho an'ny fiangonana FJKM Antsampandrano Fiderana. Anatanteraka ny alahadin'ny mpitandrina ihany koa ny FJKM Antsampandrano Fiderana sy nodam-paritany Iariva Avaradrano ny alahady 2 desambra ho avy izao. Io no fotoana hitrotrona ambavaka ny mpitandrina Rakotomanina Lolo mianakavy izay mitondra ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ity ny fotoan-dehibe ny alahadin'ny mpitandrina eto amin'ny FJKM Antsampandrano Fiderana. Koa manasa antsika zanak'ampelezana sy ny kristiana tsy ankanavaka mba hanotrona izany fotoan-dehibe izany. Io fotoana io no hitrotrotsika ambavaka ny mpitandrina mianakavy sady hanoanantsika azy ireo amin'ny endrika hita maso. Ka hanangonana ny valopy izay efa nozaraintsika nanomboka tamin'ny fetin'ny taranaka. Azadino ara ry taranaka ny FJKM Antsampandrano rehetra fa fotoan-dehibe ho antsika ny alahady 2 desambra 2022. Marina fa ankalazan'ny fahatelapolo amin'izao taona ny orena ny FJKM Antsampandrano Fiderana amin'ny taona 2024 avy iny ary maro ireo hetsika ao ataon'izy ireo amin'izany.